Mitondra ny fomba fijeriny manoloana ny fahalanina Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ao amin'ny toeran'ny filoham-pirenena ihany koa. Andriamatoa Rasoul André mpahay siansa, mpahay politika ihany koa. Ny tena moa dia nanambara fa miala ao anatin'ny rafitra tetezamita isika ary miroso ao anatin'ny fitondrana manaraka ny rafitra ny lalam-panorenana. Inona araka izany hoy izy ny mety sy ny fiovana. Midika felana amin'ny tetezamita ny fahavitan'ny fifidianana hoy Andriamatoa Rasoul André, mpikambana ny fiarahamonim-pirenena sady manam-pahaizana momba ny siansa politika. Midika ihany koa izany hoy izy fa misy ny fiovam-pitantanana. Vita teo zany ny transition na eo amin'ny lafin'ny olona zany ny olona nitantana an'ilay transition na eo amin'ny lafin'ny structure zany structure tantaran'ny transition io. Dia structure vaovao zany zao miditra amina structure na état ao anatina république itsika ary dia isy olona vaovao indray zany personnel politique vaovao dirigeant vaovao mitondra ny tany sy ny firenena. Zany averiko fa dingana lehibe zany ny vitatsika tao anatin'ny fifidianana iny na teo ary ny zavatra tsy nahafa-po na teo ary ny fanoherana dia fa izay moa ny didina avoaka ny CES ary ny communauté internationale dia efa makatò ny vokatra navoakan'ny CES iny sy ny maha président de république any Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Izany dia miroso zany ny firenena ao anatin'ny fananganana tany tandalana ao anatin'ny fanajana ny fomba fitantarana fanjakana mifanaraka amin'ny rafitry ny constitution lalam-panorenana. Manana tanjaka ary manana fahalemena amin'ny filoham-pirenena vaovao araka ny fandiniany. Ny tanjaky ny filoha amin'izao fotoana izao dia ny izy ilay hoe lany tamin'ny 53,49% araka ny filazan'ny CES azy. Tanjaka faharoa ananany dia izy tohanan'ny communauté internationale. 5 taona ny fitondrana tetezamita no nitady ny reconnaissance internationale io fa tsy nety nahazo. Amin'izao fotoana izao dia manana an'io ny président Hery Rajaonarimampianina, tanjaka lehibe ho azy zany. Ny fahalemeny dia araka ny voalazanao tao tsy manana olona izy ao anatin'ny antenimieram-pirenena izay tena anazy fa ny olona fikambanany olona manoa anazy na nanosika azy izay no miaraka amin'ny ao. Io zany mety mivadika satria tsy tena anazy fa dia ho hitantsika ao moa zany satria ty firenena ity moa dia raha manana dia ho hitantsika ao ny fomba fihetsiky ny député le groupe parlementaire vaovao reo manoloana ny hoavin'ny Madagasikara. Manana andraikitra lehibe ny antenimieram-pirenena amin'ny fananganana gouvernemanta ary amin'ny fanaraha-maso ny fanaefana mpanantanteraka.